Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amen. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra ho ny amin'ny fijerenao manokana ny fiainanay, na ny tsirairay izany na ny isan-tokantrano, ny firenena, ny fiangonana, izany rehetra izany Tompo jerenao daholo ary dia mino izay fa anehoanao ny fitiavanao ireny rehetra ireny, ary koa indrindra ampahafantarinao anay ny sitraponao mba azahoanay Tompo manatanteraka an'izany ka tsy anontany aminao, indrindra amin'izao fanirianay isaky ny taona vaovao izao mba handesy hanao ny tsara kokoa hatrany mba ho voninahitra ao, dia ireny sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Amin'izao volana vaovao izao arak'izany dia lohahevitra vaovao indray ny iainantsika amin'ity volana janoary ity, tsy inona izany fa hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny fiandrianan'Andriamanitra dia azo ambara fa ny fahafahany maneho ny fahefany amin'ny voariny manontolo na amin'ny zavaboariny izany. Io izany tsy amin'ny olombelona irery fa amin'izao tontolo izao mihitsy izay noharian'Andriamanitra dia lehibe izany fiandrianana izany. Afaka manao izay tiany izy ao anatin'izany, fa izao anefa raha vao miresaka ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra isika dia tsy inona akory fa ny fitiavana no fototra izany ry havana. Raha ho an'izao tontolo izao ny fiandrianana, izany hoe fahafahana manao ny zavatra rehetra amin'izay ananany fahefana izany dia arak'izany mety misy fanararaotanao, mety misy didijadonao, mety misy ny tiakano tsy tiakano ao anatin'izany. Fa ny an'Andriamanitra raha miresaka hoe fiandrianana isika dia tsy inona akory fa fitiavana ry havana. Fitiavan'Andriamanitra ny zavaboariny no antony anaovany an'izany. Koa andeha ary ny soratra masina horaisintsika amin'izao dia ny Salamo 430:1-7. Andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Averiko, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Amen. Zavatra roa ry havana no azo ambara ao anatin'izany raha vao miresaka hoe fiandrianan'Andriamanitra izany. Voalohany aloha izany dia averina foana ilay hoe mifototra amin'ny fitiavany, ny fitiavany no fototra izany rehetrarehetra izany. Voalohany misahiran'Andriamanitra maniraka. Inona ny irahany? Ny fanahiny izany. Satria nahoana? Na dia eo izany adalandra olombelona amin'ny fandravahana sy fanimbana ny zavaboary sy ny tany, dia mbola misahirana ihany Andriamanitra maniraka ny fanahiny. Ditantsika ny fizarana faharoa hoe inona ilay ataon'ilay fanahiny. Tsy ngamba ataoko hoe milaza miara-manita ve raha miteny inona daholo ny endriky ny fanimbana. Ny tany ataon'ny olombelona izany. Ao ny doro-tanety laza vitsivitsy fotsiny ngambany dia ao ny fampiasana an'ireo fitaovana simika, indrindra ohatra rehefa manivana volamena, sady efa simba ny tany hitrandrahana volamena no mandeha any amin'ny rano koa izany dia simba koa ny hazan-drano rehetra, maty voampozina sy ny sisa. Dia ao ny fako miparitaka eny rehetra eny. Ianao ngamba izany no tenenina fa betsaka ny endriky ny fanimbana ny zavaboary noharian'Andriamanitra ataontsika raha olombelona ankehitriny, kanefa dia jereo fa noho izany fiandrianana izany dia mbola maniraka ny fanahiny indray izy. Aninona? Dia izay ny faharoa, mba hanavao ny endriky ny tany, hanavao ny tany. Resaka fanavaozana izany. Raha ohatra moa ka tsy manao an'izany Andriamanitra anie ka efa tsy azontsika henona intsony ity tany ity, ary tsika azo efa mahita ny vokatry ny fahampotehan'ny tontolo iainana izany. Ary izany no mahatonga anay miteny fa hoe ny fiandrianan'Andriamanitra dia fitiavana no anehoany an'izany. Fitiavana no fototra izany. Mbola havozin'Andriamanitra mandrakariva ka ahafahantsika mbola miaina sy mivelona tahaka an'izao. Misy manombantombana hoe afaka 50 taona dia efa mety hiakatra be ny hafanana eto ambonin'ny tany eto ary ho levona ny ampahany betsaka amin'ireo vongan-dranomandry ireo izany, any amin'ny pôly nord izany indrindra dia hisy hono ny nosy izay iva mety ho levona tsy hita eo amin'ny saritanin'izao tontolo izao intsony izany.
Tombatombana daholo zany ary ohatry ny tady ho marina fa de zao hoe amin'ity resaka fiandrianan'Andriamanitra ity de manana fahefana izy anamboatra anavaondray ny voary ny zavaboary iray manontolo. De dikan'izay zany raha miresaka fiandrianan'Andriamanitra isika de tokony hisaotra azy, tokony hankalaza azy ary hanome voninahitra azy, ary faharoa hiara-miasa aminy amin'izany fanavaozana ny tany zany, ka tsy hamotika intsony an'izao tontolo izao sy ny manodidina azy, fa mba hitsinjo ny amin'ny ho avy, indrindra ny ho avin'ny taranaka ary havana. Koa dia ingany ety am-piandohan'ny taona tahaka an'izao de mba ho tsapatsika tsara tao zany andraikitra miandry antsika manoloana an'izany fiandrianan'Andriamanitra izany, de ho azy irery ny voninahitra. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Rainezany an-danitra fa anehoanao ny fitiavanao izahay ao anatin'izany fiandriananao izany. Koa ingany izahay etỳ am-piandohan'ny taona hanolotra ny tenanay iray manontolo mba ho mpiara-miasa aminao amin'izany fiandriananao izany. Dia ampio izay mba tsy hanimba intsony ny tontolo manodidina anay, ny zavaboary sy ny sisa rehetra Tompo, fa andraikitray ny miaro, andraikitray ny mikarakara, andraikitray izany rehetra izany, ka dia ampio ny herinay ho tanteraka soamatsara izany. Amin'ny anaranao Jesoa no nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. De ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.